Et moi, je ne veux pas savoir quel empoisonnement, mais puisque c'est l'empoisonnement, c'est l'empoisonnement. Tout le monde peut empoisonner, hein. Peut-être il y a beaucoup de poisons qu'on peut empoisonner. Ny tamin'ny filan-kevitry ny ministra izay natao manokana inomaly iny ny fanesorana ireo ny talie zany raha tadiditsika tsara nga maneorona tsara tamin'izany fotoana izany le nisy ilay talie teny anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ramatoa zay izy io de izy de tena nitsonatsonaka mihitsy le hoe aiza ho aiza andro maivava ary katsetsaka no mipetraka tena ohatr'izay mihitsy nisy tao amin'ny TV5 le manao tsinitsinina sy maneson'olo lefa maty dia amin'ny ankehitriny zany nesorona teo amin'ny toerany teo izy tsy any amin'le nesorona teo amin'ny toerany tiako resahana fa any amin'le hoe fanesorana azy teo amin'ny toerany tsy mahaverina an'le maty aloha fa any amin'le hoe ori-mpitondra fanjakana lay ministra mihitsy ny aloha jerena sao de le ministra aloha ny tokony esorina eo amin'ny toerany voalohany zay vao midina tanatohatra isika fa inona ny tsy anasorana an'ilay ministra satria ministra ny tompon'andraikitra voalohany ohatra misy zavatra tsy mandeha to amin'ny tany sy ny firenena ditantsika ngamba rehefa misy fihetsiketseham-bahoaka ny fihetsiketseham-bahoaka ny tsy mitaky mihitsy ny miala ny gouvernemanta na miala ny solombavambahoaka na miala ny be ny tanàna na miala ny maro isan-karazana fa miteny ny olona midina an-dalambe miala ny mpitondra mazava ngam'izay tsy any amin'ireo zany raha asoronareo daholo reo fa any amin'le fotony mihitsy ny aloha hoe ny any potony dia ny ministra tompon'andraikitra voalohany lasa izy zany zao ny ohatrany ny tena mahay maninona izy ny omaly zany no miteny raha ny zavatra misy miteny ao anatin'ny fahita lavim-panjakana ny amin'ny hoe ny resaka momba ny fanampozinana ara-tsakafo tsy le fanampozinana le nininana tao aloha de izao no mety mahavoan'ireo olon'ireo de raha toka izao zao izy dia misy zavatra ohatran'izao de mivoaka ohatran'izao fa raha le pozina tena nininana tao izy de tsy izay fa efa nalefa ny fitsarana hitanareo zay le kitano antrano iny mihitsy ny tokony miala voalohany maninona le any amin'le hoe raha ohatra zany lay sakafony tehirizina ka simbana mivadika de iny le fanapozinana azo tsabona na zavainy tamin'ny atsipiriany fa rehefa taty amin'ilay tena hoe nininana tao nisy zavatra natao tao anatin'le izy ozy ndray izy nanilika andraikitra zay efa ataon'ny lehibeany satria ny lehibeany de manilika andraikitra io ny tena hainy de nyteneniny ihany ko hoe efa any amin'ny fitsarana angany an'le fitsarana ny ilain'ny vahoaka malagasy fa reny olona zay nesoronareo reo sy ny tompon'antoka voalohany de ministry ny fahasalamana aloha ary rehefa esorona ireo olona ireo zay mbola midongizina aloha amin'ny ankehitriny ohatrany izy may fa raha ny zavatra misy aloha raha oharina ny anarako sy ny anarany raha eto anatrehako izy de mahay izy satria nianatra le momba le fahasalamana fa misy le saloboko manataony any amin'le tena hoe zavatra tsara ho fantatry ny vahoaka tsy avoakany ina ny ilaina anazy any ny fitsarana ve no nitaky azy io sa le olona nanamy maty io marina le hoe tsy anareo marina ny leloko moramora aminareo miteny hoe isino tsy mampiverina ny maty any reny andraisy fepetra ihany koa zany de ny olona nyteniteny foana sy reny le nikatsetsaka reny atao anatin'ilay izy fa tsy hoe esorona eo am'le toerana rehefa esorona eo am'le toerana izy de teravinareo toerana io zao misy olona zay efa nanala baraka nanao andre matompitondra tany ninona izy ty tany mpitandranomasina tany de rehefa nanala baraka de navelana angingina teo de aveo indray natsona midika zany fa tsy manana olona aloha ianareo fa lefa le olona efa tsy mahay sy rehefa manala baraka anareo de atsona indray nisy ministra teto ny an-tany tamin'ny resaka momban'ny ady any Ukraine sy Russie voadaky izy teo amin'izay toerana izay dia nalositsaka indray tamin'ny fifidianana zay niratsika nahita teo amin'ny sehatra raisam-pirenena nisy ministra teo aloha teo raha tadiditsika tsara ministry ny fahasalamana izay niteny tamin'ny resaka momba n'ireny Covid reny nitakanareo teo amin'ny toerany reny olon'ireny ity ministra ity zany inona sa ve ity ministra ity manao salobokomana iarahanareo mipetsapetsa ao anatin'ilay izy hoe ity matazona le secret raha pitsona afaka pitsony ianareo tsy hoe tsony de iza zany za tsy antsotody fa ny ain'olona latsaka tsy mampiverina an'izay fa nesorana olona fa esory aloha le olona zay tokony esorina de rehefa miala eo an'le toerana izy anao fanadiadiana eny anivon'mpitano filaminana miakatra fitsarany reny olon'ireny ampidiro zay tokony ampidirina satria reny ny tena rangory fototry ny hafa ao anatin'ilay izy reo olona zay ny averinareo nareo any no miteny ary mbola ndra mafisinareo no maly fa iny tena fanampozinina ninina tao
izy zany no tokony miditra-ponjy izy zany tokony anaovana fanadihadiana lalina de ianareo zay miteny ihany ko ve afaka atao tsara manesotra anareo am'izay toeran'izay de miditra fanadihadiana ihany ko fa tsy hoe akory hoe reto ihany aloha voakasika izany de misy olana eo an'le fianakaviana de le fianakaviana ka zay le fianakaviana le roro mpianakaviana le tsy milamizay mila arindra de anareo tsy nandamina anazy ihany ko satria ny mpitsabo mpianatra rano no ny ampendreketanareo anazy betsaka ny lasa ny ain'le olona nisy tamin'ireo olona ireo no verina fefa salama tsara efa niratra ny sain'ny ray aman-dreny hoe tena nisany efa manana vatana salama tsara fa ny hery manosika anazy sisany no mbola tsy ao tampoka tao anatin'le izy de nomena an'izany izy fa nafody maro isan-karazany indrisiny ema mavetivetika teo de latsaka ny ainy izany rehetrarehetra zany re olona mila rosoana amin'ny fanadiovana tanteraka ataonareo fa tsy eo akory nareo hoe zao ny zavatra misy maninona ny zavatra rehetra teneniny eto amintsika rehefa miteny ianareo jereo tsara ny resaka momba ny fanamboaranareo lalany io lalana io izy nareo mandeha aloha tsika mandeha any le tany mena be le atao any am'le lafika farany ambany indrindra de mandeha am'izay le vato kely de mandeha am'izay le vato le bebe de mandeha am'izay le tara eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 centimetre eo ao anatin'ny elanelandreo misy vovobato zay le hoe manaraka ny fenitry raisam-pirenena maninona zany manazava oatra zany fa maninona ty resaka fanapozina ty tsy miteny anareo midika izay fa misy zavatra tena afeninareo ary misy olona zay foana ny averimberiko eto rehefa misy raharaha mavoaroroy eto amin'ny tany sy ny firenena ka tafiditra ao ny mpitondra na anatin'ny fiadidinan'ny repoblika na filohan'ny mpitondra amin'izao fotoana izao na ny an'nivon'ny gouvernemanta sy maro isan-karazana de jereo tsarany afenina ny raharaha fa raha vao misy olona eto izay tsy tafiditra ao anatin'ilay izy vetivetika kely aza modi tsy hita aza atao ambany maso tsy hita atao vatanorona ny raharaha-pirenena teto amintsika namozana ain'olona marobe nisy olona teto amin'ny tany sy ny firenena tany amin'ny faritra varadrano tany njozoro be tany fantatritsika mazavatsara reo rehefa nalain'ny olona ankeriny reo olon'ireo de nidiny tao anatin'le trano anankiray 2 nodorany io trano io may niaritra amin'ny mafy tao le olona rehetrarehetra maty avokoa aiza zao le fanadihadiana misokatra am'izao fotoana izao nisy be tao anatin'le toerana no nafindra toerana fotsiny io kely ohatra n'le fanorona taonareo mpivady de bizobizony afarany satria miverin-dalana reo zao fanadihadiana voalohany tsy nisokatra fa de hoe sokafana fanadihadiana ozy izy lasa efa manana kitana efatra zao le olona am'izao fotoana izao zay tadidiko tsara ny na kolonielina anazy tam'izany fotoana izany aizany raha raha mahakasika an'ireny aizany raha raha mahakasika ny fahavalony volana maritra na afaty olona tao kiala mavony marobe ny olona maty tamin'ny fanapozidana nininana tao zay anisan'ny mpandraraha sangany sy voaeritreriny isa-taona manao an'izany fanasana olona zany ao amin'ny farim-piadidina zay misy tsy olom-boafidy io fa mambahoaka ao tanàna tsotra nareo ohatran'ny efa mitoraka famezana isan-karazany nefa tsy tian'ny olona zay ny le izy fa zany olona zany tena mambahoaka mihitsy novonono zany olona zany no everina fotsiny sy napetraka tao anatin'ny communication sy ny seraseranareo hoe efa niditra-ponja ny olona enina aizy nga tenenina fotsiny oatra zany niditra-ponja ny olona enina tsy fantatry ny olona akoriny mety nitenitenenina fotsiny tany zany de tsisy en'izany akoriny aiza ny raharaha zay efa nafatesana olona 12 tao ambositra hatreto zany tsika de tratrany samy variana sy tratran'ny be manaiky fotsiny de manara-drenirano fotsiny de le olona tena hoe miaro an'le mpitondra etsy ambadika tsy sahasorona satria raha vao miala eo an'le toerany koa mety anotsana ozy ny teniny ankizy satria izay mifantatry ny olona hoe ty olona ty mahafantatra le tena marina tsara ao anatin'le izy le olona le tsy mivotondray manaintana no dakanareo fa ianareo le tokony any etapony mihitsy ny aloha miala sy mandiny tena hoe zary anga mahatsapa-tena inona moa ny eo ambany fiadidiko reto olona ndreo teo ambany fiadidiko izah mihitsy ny zany aloha miala jereo tsara any amin'ny baolina kitra rehefa tsy magnomby ny ekipa anankiray misy 13 ao anatin'ny feuille de match jereo tsara mpanazatra rehefa tsy misy fahombiazana ao anatin'le izy miala le mpanazatra fa izy tsy manilaka mihitsy le atakana na le gôla na le irakiraka na le tsy manilika andraiky ty sy vozy hoe aloha zany satria zay le resahako foana hoe le tompona andraikitra ny fotony mihitsy no ministry ny fahasalamana zany ianao aloha zany voatonona voalohany ao anatin'ilay izy
fa nailika eo le izy de nitondrotondromolotra ny kisoana ampizogany omby de reto nasorona aloha hoe reto azo sorona de avy atsovondray le anina rehefa nanala baraka atsikitany ampitadrabasina ampidiro atao anatin'ny zaososy zao za vena raha-pirenena eto amintsika ndria malala fenoasina anterina ny araba namana maro jauna ny biaino sanda eo amin'ny lafin'ny teknika eo mampipitany feo any amintsika tsirairay avy any sa manonona ny firarintso antsika tsirairay avy ny kely ho tsara tinaiza atsanginoary ny lehibe any koa dia hita izay tadiavina iantsoroka ny adidy amandrara ny adidy mavesatra zay tsy maintsy zakaina kanefa nankinina tamin'ny teny iny tsy maintsy iantsoroana ihany koa miarabantsika rehetra miaraba tompolahy miaraba tompoko vavy miresaka raharam-pirenena isika tonga amin'ilay fitenenana ihany izy ity ny azo ny be doladola ny rivotra ny titsokasoka ny ranomasina ny manonja ny volana ny feny manana ina moa tiako ambara ao anatin'izany matoa zany misy ny toejavatra sahala amin'izao eto amin'ny firenena vorombola sy voromboangy miala tany fa tsy havanay voaroka ramatoa ato voaroka ato indray mampiditra ramatoa hafa indray zany hoe eo amin'ilay fitondram-panjakana zany rehefa zoinao ny resaka de tena mahantra olona aloha mahantra olona eto amin'ny fanjakana tsy ny eto amin'ny firenena fa ny eo amin'ny fanjakana mahantra olona ny antony vitsy ve ny olona atokisana sa hoe vitsy ve le olona mahay miaradi fa mahagaga ny saina ary mamperitreritra raha nyresaka tipan'olo-tsainy ty aloha ray zay nidradradradraina fa hoe foana ny sazina kanefa azadinoana ane fa tsy mahazo manitsake androayomin'ny itsony ane io no tendreny io e kanefa de niraisitsika tanana eto tsy ratsy tsy hoe tonga namany sika vao mavomavo fa mbadin'io ihany e so de mba fanjakan'ny jiolamboto aloha ty fanjakana malagasy ty so de fanjakan'ny jiolamboto aloha ty ka zay te hinana mihinana zay te hiditra miditra azadinoana nefa ny ratsy atao ane hiditra trano eta mavesatra e fa raha mivoaka avy eo de tena tsy zakan'ntserany aina ary io zavatra io vao nanomboka ny aingana io de efa fantatry ny mpanara-baovao e tany amin'ny volana novambra 13 raha miresaka an'izany de ity fanjakany ity efa hita taratra iza ny mamely iza ny tsy mamely mifamaofao avokoa ary ny tena zava-doza tsy resaka an'ity ramatoa anankiray zay anisan'ny hoe nitsofo natao moa zany de tsy izy izany fa i docteur voloniny ainy avahako aloha iny fa ny hatramin'izay raha nanomboka tany amin'ny atao hoe 13 nakany aloha 12 ilay nieritreretina fa hoe hitondra fahatsarana eo amin'izao gouvernement zao aleo ny nanala tena ny sasany satria mahatsapa ihany koa fa hoe misy tsy mety ao ary tsy te ho ratsy de reny olo reny no izahana ny aratsiana eto indray anefa jerena le olona ho eto ny fanjakana de ohatry ny olona efa nanana raha maloto avokoa de raha miverina makatsy amin'ilay atao hoe sasalamba madio an'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny amin'ny hoe entitra ny amin'ilay fitsipy-pitondran-tena ny mpitsabo manoloana ny marary de to hiteny ianao amin'ny lafiny ray hoe ianareo olo-mpanjakan'ireo ve sy olona ambon'ireo ve tsy mbola nandalo nipetraka tamin'ny toeran'ny vahoaka teny amin'ny hopitaly-mpanjakana na tany amin'ny CSP2
dia inona marimarina fa tsy nandalo teny ianareo ary tsy mbola nitsabona nahatrelana aminareo na notsabony ianareo fa nananana ena maso fa ny tena hoe tandra vadikoditra sakafo marary sy mikarakara marary eny eny dia nikitakita mpitsabo zany eny zava-misy iainana eny ary aza mba hoe marary tsy manam-bola ihany fa raha zao taonra olombelona raha malagasy no nifidy dia aloha mba hoe rehefa manam-bola vao mba marary saingy tsy anao ny aina tsy anao ny fahasalamana ny kolokolo no anjaranao fa Andriamanitra ihany no manindry an'iny fa rehefa tonga eny ianao dia miaina toe-javatra sarotra ary mafy eny amin'ny toeram-pitsaboana eny tsy mila mpatsahivona intsony fa za miteny aminareo fa raha iny no ampiarina hoe sorona daholo ireo mpitsabo izay atao hoe manao tsinotsinona ny marary rehetra dia ankehitriny izany mety antso ihany koa hoe mijoroa avokoa ireo izay rehetra narary teny amin'ny hopitalim-panjakana rehetra ka nanaovana toetra tsy zaka fa angamba rapitso raha afaka pitso dia tsy ahita mpitsabo afa-tsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana folo miampin'ny ratsan-tongotra satria lasa fiainana loatra ilay kitakita mahazo ny marary ny aretiny efa mianjady efa tsy zakany aina la kitakita koa etsy an-daniny mandeha ihany fa ao ambadika izany rehetrarehetra izany eny mila jerena ihany koa ny hoe inona ihany koa nefa no mahatonga an'ilay mpitsabo manao an'izay toe-javatra izay eo ve le fitiavam-bola eo ve le fitiavam-bola fa ankilan'izay ihany koa dia ny hoe raha miresaka n'izay vola izay ampy ve zany ilay tokony ho karamana ohatra sa hoe ny any amin'ny loha no manao ny ataony dia izay kitro ifaharan'ny rihatra aty aloha no atao mamay dia ny vahoaka malagasy izay atao ihany hoe mitrongo vahoomana ary matetika rehefa tratratra ny tsy fahasalamana tahaka ireny ianao any amin'ny toeram-pitsaboana samihafa ireny manaraka daholo aloha ny fotoana ianao tsy afaka mandeha mitady vola fa mandeha mikarakara ny marary eo ary rehefa mikarakara ny marary eo ianao zany dia izay kely azo sy tahiry tsy maintsy manaraka avokoa aloha reny rehetrarehetra reny nefa ianao miantsehatra ao anatin'lay zakan'lay zavatra mahazo anao tsy maintsy mbola afoy avokoa ny vola manome vola kely ho an'ny mpitsabo dia ny zavatra mahagaga ny verina moa le atao hoe fanokanana ny hopitaly manara-penitra sy ny tariny ireny ny tany vohibato izany naverina dia rehefa mandeha ilay fanazavana dia hoe misy ny laboratoara ohatra ny mahalasa saina ihany eny ary zareo ohatra ny tao mampime ihany eny laboratoara dia inavy ny fitiliana ho atao anatin'io any zany mila ho fatarina laboratoara anaovana fitiliana momba n'iny tuberculose ve zay inona satria ny ao anatin'ny sain'olona hoe fitiliana be deabe ny zavatra mahazo ny marary ary misy ary aretina tsy fatapatatra ao zany rehefa eny amin'ny toeram-pitsaboana eny fa tsy maintsy anaovana fitiliana dia inona avy ilay fitiliana azo atao ao amin'ny hopitalim-panjakana io ilay vao nisokafanareo ny dedadedahanareo ny reharehanareo fa hoe lahara-pahamehanao an'izao fitondrano izao ny fitsaboana dia aza mandaingy rehefa tsy vita aza tao fa zao ianareo lainga marivo tototra loatra ka eleziny ny akotokananaka ny zavatra ataonareo fanjakana milaza nareo fa hoe maloso Madagasikara satria efa manao fikarakarana nyreny hopitaly manara-penitra ary teny zavatra mahagagany zay toerana andalovana dia hainoana malagasy izay anisan'ny mirehare misaotra ny fitondrana tsy ratsy akory zany tsy ratsy raha misaotra ny fitondrana isika misaora azy raha mbola nisy nomeny fa isaora ihany koa atonga saina azy ny fahorinana mpizakain'ny malagasy
io fahoriana tsy zakanao io mampalahelo angery zareo mahita olona eny an-dalana eny olona tsy nieritreretinao hipika siva mivoraka sy mipatitaka tanteraka satria efa tsy zaka ny saina intsony le zava-misy iainana dia samy teny ankilan'izay anefa mifanjakana fa hoe miasa samy teny ny fanjakana hoe miasa bedibe ny zavatra mifamofo anisan'ny zavatra rehetrarehetra miainany eto amin'ity firenena ity zany fa riverena kokoa eo amin'izay resaka hoe fitsaboana izay ny omaly aloha zany rano vaovao dia tsy niakatra teny fiadanany fenoasina fatao amin'ny hopitaly nanaovana ilay fanadiadiana dia ohatry ny ahoana zany toe-pahasalamany fenoasina amin'izao tsika amin'ny teny izao isan'ireo olona izay efa hoe salama tsara fa miandry hiverina amin'ny toe-batana ara-dalàna ve fenoasina amin'izao fotoana izao sa le ny hoeverinareo hatramin'ny voalohany fa hoe mbola tsy afaka anaovana fanadiadiana satria marary le zavatra miseho ihany nge le tsy fahombiazana sy le hoe zavatra kiafinafinareo fanjakana ty oariny e iny nge tsy maintsy miseho e namoafeninareo takininina ara dia zao ny zavatra mahagaga ao anatin'ilay izy atao le fanadiadiana fa ny ary aloha efa misy midoboka dia aza mbatratra ny tsin'ireo nidoboka tsy nanatsiny ihany koa anefa ary rehefa misy resaka mifamaofao ao anatin'ny toe-javatra tahaka izao dia aleo mba tsy misy ny atao hoe mena mba amboniny mena e fa aloha hitovy tantana daholy eo anatrehan'ny lalàna ny rehetra rehefa misy la anarana voatonina anoka fanadiadiana ihany koa fa tsy hoe ho an'ny sasany ihany no atao ny fanadiadiana raha nanangana ny fonja manara-penitra ianareo dia aloha izay tsy nanara-penitra ihany koa aloha no andeha ho any e zay mantsy ny mampidedadedaka anareo amboarinareo ny fonja manara-penitra nefa fanabeazana koa ankilany ary nefa tsy ataonareo araka ny tokony ho izy dia ny eto tanàna nge ohatra ny mahalaza saina ihany volavolaina hojolava zany ny malagasy dia tatazana amin'ny fonja avy eo raha iverina ao anatin'izay resaka izay hoe fahasalamana amin'ny akapobeany izay ny tena hoe horesahantsika satria mahalasa saina raha ny zavatra hita nandritra ny omaly moa zany hatramin'ny maly alina mahakasika izay resaka hoe fahasalamam-bahoaka izay